Ny an-tany like io an-dalana mamaritra no avinao. Fa ny miarabanao ny tenako Joana Zanakoto ao anatin'izao fandaharana ny an-tany izao. Hiresaka indritrisika androany mahakasika ny an-tany ilay fotoana andraisantsika fanapa-kevitra izay hamaritra ny toy amin'ny fiainantsika rehetra. Rehefa tanora ny olona anankiray dia eo amin'izay izy ny tonga saina, eo amin'izay izy ny manomboka mametraka hoe izao avy no ataoko mba ho tonga amin'izao tany izao aho. Rehefa tanora ny olona anankiray dia mahery izy, matanjaka izy, manana ny fahavitriana rehetra izy ahatafavoaka anazy. Hoy izy indrindra ny ten'Andriamanitra hoe ry zatovo manoratra aminareo satria mahery ianareo. Ao amin'ny Jaona 1:4-5 misy an'izay. Izany hoe rehefa tanora isika izany dia mahery, matanjaka, mahavita zavatra. Dia rehefa eo amin'ny fotoanany an-tanorantsika iny koa isika dia amin'intsika manomboka hoe te-hanao an'izao, te-hanao an'izao, te-hanao an'izao, te-hanao zavatra be dia be. Efa araka ny ten'Andriamanitra ihany koa hoe ny zavatra rehetra azoko atao, efa tsy ny zavatra rehetra mahasoa izy. Amin'ny Korintiana 1:4-5 misy an'izay. Izany hoe raha ohatra ka manatanjona betsaka izany ianao anatin'ny fahatanjoranao nefa tsy voatery hahasoa dia tsy ho tafavoaka mihitsy ianao, tsy ho tsara mihitsy ny fiafaranao. Satria matetika ny zavatra tian'ny tanora atao zavatra izay mahafinaritra foana, zavatra tsy misy tombony aminy ho avy. Tsy hoe ny ankabeazan'ny tanora moa izany fa izay ilay noho ny rivotra mandalo, noho ny influence misy, noho ny namana ratsy koa indraindray dia lasa mahatonga anao tsy ho tafavoaka, tsy ho tonga amin'ilay tanjona tokony hisianao. Dia izany indrindra ny antoko-pisian'ny fandaharana ny an-tany izay fampizarantsika toro lalana, toro hevitra hoe raha misy an'izao mitranga dia inona no tokony ataoko ary inona koa no tsy tokony ataoko. Satria tsy mora foana, tsy voatery ho hisy olona hanoro toro-hevitra tsara foana eo amin'ny manodidina anao. Tsy voatery ihany koa hoe zavatra mety no tenen'ny olona manodidina anao, hoe zavatra mifanaraka amin'ilay plan'Andriamanitra ho anao. Satria Andriamanitra rehefa nanao ny olona anankiray dia manana plan izy hoe ity lalana izany reto avy ny antanan-tohatra ahatongavanao amin'ilay tanjon'Andriamanitra. Dia rehefa tsy nanaraka an'iny ianao n'ilay lalana anankiray izay noforoan'Andriamanitra ho anao iny dia lasa diso, dia lasa rehefa any aoriana indray izay vao manena hoe tsy tokony izao kay ny fiainako, tsy izany akory ny zavatra tiako fa satria ilay nisy ny tenan'izao dia miditra fotsiny. Dia mba hisorohantsika an'izay, mba hialantsika amin'ilay nenina, mba hialantsika amin'ilay fiainana tena izy, mba andehanantsika amin'ilay lalana tokony ho izy. Dia izay ny antoko-pisian'ny fandaharana ny an-tany. Iarahanao amin'ny tenako, iarahanao koa tanora kristiana maro ary mpanompon'Andriamanitra hifampizara fijoroana vavolombelona, fampianarana. Mety hoe nisy zavatra efa niainan'ny olona anankiray dia ho zarainy aminao mba ahafahanao tsy mandeha amin'ny intsony, na ihany koa hoe ahafahanao mandeha amin'ilay lalana tokony ho izy indray. Dia faly izay raha hizara aminao an'izao fandaharana ny an-tany izao. Manasanao hanaraka ny mctv.g ahafahanao tafavoaka, ahafahanao mampitombo ny ara-panahinao, ahafahanao indray mandeha amin'ilay lalana tokony ho izy. Tsy hoe tanora akory ianao dia tsy mila mieritreritra amin'izany hoe fandaniam-potoana izany, hoe tsy mbola izany aloha izao fa izaho androany miteny ianao hoe amin'izao fahatanjona izao mihitsy no ararotsy andehana amin'ilay lalana tsara, andehana amin'ilay lalana tokony ho izy, andehana amin'ilay lalana efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Satria manana hevitra hiverana ho anao Andriamanitra ary hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza hozy izy. Tsisy atahorana izany, tsisy atahorana ny hoavinao, tsisy atahorana ny fiainanao rehefa hoe mandeha amin'ilay lalana tokony ho izy ianao, rehefa nandray ilay fanapa-kevitra tokony ho izy ianao, rehefa niala tamin'ilay zavatra tsy tokony ho ataonao ianao, satria manana ilay tari-dalana tena izy ianao. Dia manasanao ary amin'ny herin'ny mitohy izao indray mitohy amin'ny fandaharantsika, aza tsy ihany koa afaka mizara amin'ny pejy ianao ary mizara amin'ny video.